ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ampifaliana sy ampitiavana be hatrany ry havana no entina miarahaba sy manonona ny firarian-tsoa antsika rehetra ka hanonona ny fiatanan'i Jesoa Kristy ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka sy mihaino izao onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao amin'izao takariva izao. Hivavaka isika. Isaoranay anao Jesosy ny fitiavanao sy ny famindraponao, ny fitahinao anay tsirairay avy, hanomezanao tombon'andro anay, hanomezanao ity fotoana ity, ahafahanay miara-miombona, miara-mifampitantana, miara-mianatra, miara-mandinika ny teninao, ahafahanay maka ny lesona, ahafahanay mahafantatra izay tsara ho fantatra, hoentinay miaina amin'izao tany fandalovana izay fantatra fa miaratsy izao. Fa ny fiarahana aminao Jesoa Kristy, ny fanarahana, ny fandinihana ny teninao no ahitanay izay lalana tokony alehanay mba tsy ampipilasitra ny tongotray na tonga anay ho silafaka eo am-pandinihana izao fiainana izao. Dia mangataka izay mifanainao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, hitarika anay sy hampianatra anay ny marina rehetra dia ny teninao izany. Dia angatahanay amin'ny anaranao Jesoa Kristy izany vavaka izany. Amen. Mbola ny salamo fahatelo amby fitopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no vakintsika androany. Salamo fahatelo amby fitopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesoa. Andriamanitra dia mahasoa ny Israely tokoa, dia ny madio fo. Fa zaho dia saiky mipilasitra ny tongotro, saiky solafaka ny diako, satria ny alina ny pirehareho raha nahita ny fiatanan'ny ratsy fanahy. Fa tsy misy fanahitainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny herinan'io isika no efa nanomboka nijery ity salamo nataon'i Asafa ity. Ary marina ny voalazan'i Asafa hoe saika nipilasitra ny tongony, saika solafaka ny diany, nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Tena izany tokoa ne no zava-misy, satria araka ny resantsika tamin'ny heriny dia hoe tena eo am-pelantanan'ny olom-bitsy ny harena raha ny eto Madagasikara manokana ohatra ary tsy ny eto ihany, fa ny maneran-tany mihitsy aza dia matetika ohatr'izany. Ny zava-misy eto Madagasikara dia izao, efa nilazaintsika hoe lasa eo am-pelantanan'ny olom-bitsy izay tsy kristianina akory ny ankamaroan'ny harena eto Madagasikara, mivangongo eo am-pelantanan'ireny olona ireny. Ary matetika dia lasa ireny olona ireny no mifehy ny toe-karena, na ny sosialy aza, na ny resaka politika aza, dia matetika ireny olona ireny no mifehy ny ankamaroany, ny ankabetsahany eto amin'ity firenentsika ity. Dia betsaka no mitovy amin'ny Asafa, lasa tratran'ny fakapana maro samihafa, izay manko ilay hoe mipilasitra sy ilay hoe solafaka miala amin'izay lalana tokony aleha, dia lasa mivily lalana any an'izay tsy tokony aleha, dia mianjera, mipolisatra, solafaka. Izay no tafitohina, izay zany no zava-misy matetika eto amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Dia lasa mahita ny olona izay
manan-karena hetseroa zay manana fananana be dia be manangona harena be dia be dia lasa tratran'ny fakapanahy ny olona ary izay mahatonga ny olona lasa mieritreritra hoe fa maninona moa no ny olona jentilisa, ny olona tsy mivavaka, ny olona izay ratsy fanahy no lasa minina, lasa manan-karena, lasa manana fananana be dia be. Fa izao mantsy aoka aloha ho fantatritsika mazava tsara fa Satana dia afaka manome izay zavatra angatahan'ny olona izay mino sy matoky azy, izay olona metehatra aminy. Afaka manome an'izay Satana amin'ny alalan'ny fitaka. Amin'ny alalan'ny fitaka satria zava-poana, zavatra mora levona, zavatra mandalo, izany no omeny Satana ho an'ny olona izay mihatehatra aminy sy matoky azy, ho an'ny olona izay tena manompo azy. Izany aloha ny zava-misy izay tsara ho fantatra hoe Satana afaka manao izany. Hanaporofontsika izany, Jesosy Kristy nalaim-panahy tamin'ny alalan'ny fanambazana, ny fanomezana izao rehetra izao azy. Haitsika tsenjery anie izany e. Izao ny tenenin'ny Satana taminy: raha mikohaka eto anatrehako indray mandeha monjy ianao dia omeko anao izao rehetra izao sy ny fanjakany sy ny voninahiny. Izany hoe na Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary dia efa notambatambazan'ny Satana hiekohaka eo anatrehany mba hanomezany Satana izao rehetra izao sy ny voninahiny ho an'i Jesosy Kristy. Fakapanahy zany ny zavatra rehetra, ny Salamo ny Salamo 4:20 dia miteny hoe an' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Izany hoe an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, an' Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka tsy tokony Satana no hanome azy ho an'i Jesosy Kristy. Fa noho Satana izay mpamitaka sy mpisandoka dia heveriny lazainy Satana fa azy ny zavatra rehetra ary manana fahefana hanome izany ho an'izay mikohaka eo anatrehany sy manompo azy izy. Tsy avelan'Andriamanitra hiekohaka afa-tsy eo anatrehany isika ary tsy avelan'Andriamanitra hanompo an'iza n'iza afa-tsy Andriamanitra tokana isika. Kanefa Satana dia miteny amin'ny olona rehetra tahaka ny tenenany tamin'i Jesosy Kristy fa raha mikohaka indray mandeha monja eo anatrehany ny olona dia omeny izay zavatra ilainy ary betsaka no voafitaka tahaka izany. Ary dia rehefa mijery ny olona matetika, mijery isika dia mandinika hoe fa maninona moa ry anona no lasa manan-karena dia lasa manangona, mahavita manangona harem-behivava sy fananana be dia be. Dia matetika ny olona miteny hoe tsy mba harena azo amin'ny fahamarinana kosa izany, fa misy antony manokana izay azahoany io harem-behivava io. Ary dia betsaka ny olona no mahatsikaritra hoe misy zavatra tsy mety, misy zavatra tsy amin'ny fahamarinana, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, misy zavatra tsy eken'Andriamanitra na azahoan'ny olona na nangonan'ny olona ireny harena ireny. Ary ny zavatra mampalahelo, zavatra fantatritsika dia izao: misy karazana faharatsiana maro izay entin'ny olona azahoana harena amin'izao fotoana izao. Raha ohatra hoe hilaza vitsivitsy dia nalaza ny hoe resaka fakana taova, ny resaka hoe fangalarana sy famakiana fasana, fangalarana taolapaty, ny fanompoana sampy, fanompoana kalanoro, zava-vavin-drano sy ny karazany, ny famonoan'olona hetseroa, ny fandrobana sy ny fangalarana
ny fidiran'ny olona amin'ny fanaovana fanekena amin'ny herin'ny maizina ireny, ohatra amin'izany ny hoe framasoa sy ny karazany be dia be izany ny karazana zavatra tsy amin'ny fahamarinana izay tsy mifanaraka velively amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay ataon'ny olona amin'izao fotoana izao mba ahazahoan'ny olona harena, fa harena mandalo. Ary matetika dia hita hoe ny fiafaran'ireny zavatra ireny dia miafara amin'ny zava-doza mahatsiravina foana, miafara amin'ny fahamaizana, miafara amin'ny fahampitehana maro samihafa. Misy ny tômôbilina no potika ho azy, misy ny trano no may ho azy, misy ny olona izay matomaty foana, misy ny olona izay tratran'ny aretin-dratsy, tratran'ny zavatra maro samihafa, satria ny famaranan'ny Satana ny fifandraisany amin'ny olona izay mino azy sy mankatoa azy sy manompo azy dia fijaliana no famaranan'ny Satana izany, satria Satana tsy manana zavatra maharitra mandrakizay, tsy manana zavatra mateza, tsy manana zava-tsoa tena izy fa zava-tsoa sandoka, zava-tsoa izay mitondra loza, zava-tsoa izay mitondra ho amin'ny fahampitehana sy fahaverezana. Izany no omeny Satana ho an'ny olona tsirairay avy izay mankatoa sy mino azy. Kanefa dia betsaka ny olona izay tratran'ny fakapanahy dia mitady hevitra hoe ahoana ny fomba azahoana harena haingakaingana sy malakilaky amin'izao fiainana izao. Betsaka ny tratran'ny fakapanahy. Andeha anie ho jerevantsika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Araka izay hita ao amin'ny Salamo 7:dimapolo ny andininy voalohany: ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Izay volazan'ny Salamo 7:dimapolo. Ary izany mihitsy no zava-misy, manao an'Andriamanitra ho tsy misy ny olona, manao tsinitsinina n'Andriamanitra ny olona, tsy miraharaha ny ten'Andriamanitra ny olona, dia manao izao karazana fahavetavetana rehetra izao, ary dia tafaroboka amin'ny fakapanahy maro samihafa mba azahoana harena. Harena taminona nefa? Harena tsy mahasoa na inona na inona anie. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra koa hoe fa fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra. Dia lasa ny olona lasa manao ratsy eo mason'Andriamanitra, dia tonga eo amin'ilay hoe manao izay ratsy rehetra izy, tsy misy manao ny tsara. Anisan'ny anankiray izay ahitavana hoe mibolisatra ny olona, solafaka ny olona, manao ratsy fahavetavetana ny olona, dia io resaka fitadiavana vola amin'ny tsy fahamarinana sy amin'ny tsy fahatahorana sy tsy fanompoana, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra io. Ary ny zava-doza dia izao be dia be amin'izao fotoana izao no misandoka ho manome fitahiana, manome harena amin'ny alalan'ny fanompo-tsampy amin'izao fotoana izao. Dia miseho ho mpivavaka ny olona, miseho ho mpitondra fivavahana ny olona, miseho ho tsy manompo sampy ny olona, dia ampiasain'ny olona hatramin'ny baiboly tahaka ny nanaovan'i Jesoa Kristy, tahaka ny nanaovan'ny Satana ny fizahan-toetra sy fakapanahy tamin'i Jesoa Kristy ihany. Ny baiboly no entin'ny olona, dia sokafan'ny olona ny baiboly, dia ampianarin'ny olona mpisandoka ny tenin'Andriamanitra ny olona ny amin'izay voalaza ao amin'ny baiboly, ary dia ampianarin'ny olona handaha an'Andriamanitra mihitsy aza ny olona sasany mba azahoana harem-behivava, azahoana fananana be izay hoentina miaina an'izao fiainana mandalo sy sandoka sy miserana sy ho levina izao. Ary dia betsaka ny olona no tafaroboka. Misy tantara maromaro eto amin'ity firenena ity izay entin'ny olona manangona harena, dia entin'ny olona misintona ny olona hanara-dia azy sy hanaraka azy hanompo izay tsy Andriamanitra. Nefa dia milaza izy fa
Andriamanitra ihany no topoiny amin'ny alalan'izany zavatra rehetra izany. Izay no zavatra anisan'ny mampalahelo. Jesosy Kristy raha teto amin'izao fiainana izao nandalo eto amin'ity fiainana ity dia izao tsy mba nanana na inona izy ary nolazainy tsara mihitsy tamin'ny olona izay nikasa naraka azy hoe ny zanak'olona tsy manana akory izay itoerany lohany. Izany hoe manambara fa hoe tsy mba manan-karena, tsy mba manana voninahitra, tsy mba manana izay ireharehany amin'ny alalan'izao fiainana mandalo eto ambonin'ny tany izao Jesosy Kristy tamin'izy nandalo tety. Kanefa nanana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izay rehetra nanompo azy ary nahita ny fahatsarany, nahita ny voninahiny, nahita ny halehibiazany sy ny fitiavany izay rehetra nanompo azy sy nanara-dia azy tamin'izany fotoana izany. Fa tsy mba nanana zavatra izay azona angonina, hoentina mirehareha, hoentina mihebohebo, hoentina maneho ny maha izy azy manokana mihoatra noho ny hafa tamin'izany fotoana izay nantalovany teto izany. Fa amin'izao fotoana izao ny olona dia milaza ho mpanompon'Andriamanitra, milaza ho mpitondra fivavahana sy mitarika ny olona hanaraka azy dia mampanantena harem-behivava, mampanantena fitahiana amin'ny alalan'ny fanangonana harena, hoe manome vahaolana hafahana mahita fahombiazana manokana amin'ny alalan'ny fitadiavana eto amin'izao fiainana izao. Fa Andriamanitra tsy mampanantena antsika harena eto amin'izao fiainana izao satria mazava tsara ny nampianarin'i Jesosy Kristy hoe amin'ny alalan'ny teniny hoe aza miahy izay hohaninareo na izay hotafianareo, fa Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho anareo na tsy mangataka azy ianareo. Ary raha manan-kanina sy fitafiana ianareo dia aoka hihanina amin'izany. Izany angeny no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra moa fa hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filamimaso, ny filanofo ary ny rehaka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Fa tsotra ny takiana amintsika kristianina dia izao ka atsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Tsy tokony ho zava-dehibe ao amin'ny olona izay mahalala an'Andriamanitra sy mino an'Andriamanitra ny hikatsaka harem-behivava na hanangona harem-behivava eto amin'izao fiainana izao, fa mihanina, mionona amin'izay omen'Andriamanitra satria Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho an'ny mpanompony, araka izay voalazany any amin'ny Salamo 120:1 hoe fa izany dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Noho izany dia izao aoka tsy ho azony fakam-panahy, aoka tsy ho azony fiheremana, aoka tsy ho azony fitiavam-bola izay fototry ny ratsy rehetra isika, fa betsaka ny misandoka ho afaka mamaha olana, afaka manome izay ilaintsika rehetra amin'izao fotoana izao, manao filazana hetsero amin'ny alalan'ny hainao aman-jery, amin'ny alalan'ny gazety na ny onjam-peo na ny fahitalavitra na amin'ny resaka mivantana mihitsy aza. Ireny olona ireny mba hamandrihana antsika tahaka ny namandrihan'ny Satana ny zanak'Andriamanitra izay nakany fanahy Jesosy Kristy dia mihoatra lavitra noho izany aza no fandrika izay velarin'ny Satana eo alohantsika, ary izany no mahatonga ny asafany teny hoe saika ny hibolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako. Aoka samy hitandrina eo anatrehan'ny fakam-panahy maro samihafa izay apetraka Satana eo alohantsika, fa betsaka ny olona izay efa voafandrika, betsaka ny olona izay efa voafitaka ary izay tafalatsaka ao anatin'ireny matetika dia tsy mahatsiaro tena ho voafitaka na ho voafandrika, fa miezaka ihany koa nefa manadio tena sy manamary tena ka milaza fa
ny fitahian'Andriamanitra ihany koa no mbola mahatonga azy ho manana zany harem-behivava izany. Ary ny zavatra mahagaga dia izao, reny olona ireny tsy fantatro hoe mandinika ve sa ahoana, fa matetika rehefa mandinika isika dia hoe ataon'ny olona inona ary io fananana be izay angoniny io. Misy ny olona izay manana fiarakodia vaventy na madinika na salasalana izay efa manahirana azy ny mikarakara azy, manahirana azy ny manisa azy, manana trano mijoalajoala eto sy eroa izay mila tsy hoarany intsony na dia ny mijery an'ireny fotsiny aza hoe aiza avy no misy tranony. Ary misy ny olona izay efa tena tsy tambo isaina, tsy takatry ny saina, tsy voatonona intsony ny fari-pananany, fa matetika dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe avy aiza no ny havian'ireny, fahamarinana ve no ny havian'ireny. Dia raha mandinika ianao hoe ohatrinona zany no vola azon'ireny olona ireny isan'andro ve sa isan'ora sa isaky ny segondra sa isaky ny minitra ve no azahoany vola hananany an'ireny fananana be ireny. Fa raha mandinika tsara tsy hoe teniteny foana akory fa tena mila mandinika tsara isika, mandiny tsara anie hoe miasa tahaka n'inona ny olona anankiray izay mandeha amin'ny fahamarinana. Ohatra atao hoe mpiasam-panjakana izy, nianatra nandritra ny 4 taona izy nandalina ny fianarana mikasika ny zavatra anankiray, dia avy eo izy mahita asa amin'iny dia ohatrinona ny vola azony isam-bolana amin'ny karamany, karama lafo indrindra, ambony indrindra, matetika tsy voafetra fa ny karama ambany indrindra aloha no voafetra zany raha ny lalàna no jerena. Fa raha atao hoe mikarama ambony indrindra izy hoe ohatrinona ny karamany dia ohatrinona ny laniny amin'ny fiainany miaraka amin'ny ankohonany sy ny anaovany ny adidy maro samihafa mandritra ny ray volana. Dia misy ambom-bava ohatrinona izy mandritra ny ray volana dia 4 taona zany no mety angonany ahafahany manangona ilay vola izay amina miliara maromaro izay tsy voaisa, amin'ny tsy voaisa izay voangony. Hoe dia mety manaiky ve ianao, mety mino ve ianao hoe tena fahamarinana no azahoana izany vola be izany. Koa tsara fa raha ny kôtikotin'ireny fananan'olona tena tsy tapesipesena ireny izay mahatonga ny olona izay ho tratran'ny fakam-panahy mandinika azy dia hoe ohatrinona isaky ny minitra sa isaky ny segondra ny azahoany an'ireny vola be ireny. Fa zao ny hafarany foana dia zao ny tenin'Andriamanitra marina foana fa misy mpanankarena izay adala, izay miezaka manangona foana ary mieritreritra ny hanetatra ny trano fitehirizany, dia tsy fantany amin'ny fotoana inona amin'ny ora tsy ampoizina no angalan'Andriamanitra fanahiny hiala aminy araka ny tantara izay nomen'i Jesoa Kristy. Ary indrindra ihany koa moa dia zao ireny mpanankarena ireny, raha ohatra ka ilay mpanankarena ratsy fanahy, ilay mpanankarena ratsy fanahy no resahana satria tena betsaka amin'ny mpanankarena ratsy fanahy dia hiafara foana amin'ny fijaliana. Izany no tonga Jesoa Kristy inge miteny hoe moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanankarena ho amin'ny fanjakany lanitra. Ary izay mahatonga ilay mpanankarena izay nangataka rano mangatsiaka indray mitete tamin'ny Lazarosy rehefa tonga tany amin'ny fijaliana, tany amin'ny fiainana miaraka tamin'ny Satana. Izany dia zao mila mampandiny tena tsara ny tsy atafalatsaka amin'ny fakam-panahy, ny tsy tonga antsika voasarika hanompo izay tsy Andriamanitra ka hanaraka izay olona mampanantena ny hoe fahazahoana harena na fahazahoana vola be na fahazahoana zavatra izay mora simba sy mora levina eto amin'izao fiainana izao ihany, fa tsy maharitra mandrakizay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ny hanome antsika fiainana mandrakizay fa tsy ny eto amin'ity fiainana ity fotsiny, satria mazava tsara hoe mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika raha amin'izao fiainana izao ihany no hanentanantsika an'i Kristy. Kristy
Jesosy Kristy tsy nampanantenantsika vola be fa mampanantenantsika fiainana mandrakizay. De zay no aoka ao anatin'ny saintsika aoka tsy ho tahaka ny asafa isika zay hoe saika mibolisatra, saika solafaka nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Betsaka ny ratsy fanahy zay ambinina, betsaka ny ratsy fanahy zay mahangona ny zavatra ilainy, mihoatra lavitra noho izay ilainy amin'izao fiainana izao, fa inona no ampiasana an'ireny, ataon'inona ireny? Ho avy ny fotoana izay tsy maintsy andaozany ireny ary ho aiza no hiafarany. Mazava tsara ny voalazan'ny tononkira izay misy mpihira izay milaza hoe io vola be anao io tsy tondranao amin'ny maozôlia, tsy afaka nitondranao ho aiza ny vola be izay angonina. Ka noho izany ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra, ny fanekena ny lalana izay atoron'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no tena mahasoa antsika zava-dehibe indrindra aoka ho tandrovana amin'izao fiainana izao. Noho izany ilay havana dia zao aoka samy handinika ny amin'izao fiainana izay mandalo izao, ka tsy hatoky ny harena miovaova fa ny harena azoazo foana ihany koa, dia tsy mahasoa na inona na inona araka voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana. Zay ny fandarantsika androany, hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ianao mitarika anay amin'ny fandiniana sy fianarana ny teninao. Raha misy tsy hifanaraka amin'ny sitraponao izay voalazanay sy ianaranay dia levona izany mba tsy hanakiry amin'ny fiainanay, ary izay tsy fahampiany ny fifampidiniana sy fifandiniana ny fampianarana izay ataonay samy olombelona, samy mpanompo, dia ianao no hanitsy, ianao no hameno ahatanteraka izany. Fa raha ianao miasa tsy misy masakana, ary ao aminao ihany no misy ny tonga lafatra. Dia misy mananteny izay fa miasa ao anatin'ny tsirairay avy ianao ka hanoro anay hampianatra anay izay lalana tokony alehanay manoloana ny fitadiavam-bola, ny fitadiavana izay ilaina rehetra amin'izao fiainana izao, ary dia aza vela ho solafaka izahay, aza vela ho azon'ny fakapanahy izahay fa izany raha teo no efa nampianarinao anay tamin'ny vavaka izay nampianarinao hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, ka dia tanterahao aminay tokoa izany. Izany no angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary dia mangataka fitahiana sy fiadanam-po ho an'ny mpanomponao rehetra izahay. Dia ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandram-pioana mandram-pitafa amintsika rehetra indray amin'ny herin'ny toy izao raha mbola sitrapon'ny Tompo. Ho amintsika rehetra mandrakariva ny fiantanana. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.